Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo-tsika ny sary azo tamin'ny zana-bolana betrany efa lasa moa zany ela irahona tato amin'ny tapany avaratry Madagasikara maina ny andro araka zao hitantsika amin'ny sary zao tany amin'iny tapany avaratry ny nosy fanazana zany dia mbola somary azo vahana ny tandrivindraona zany amin'ny tapany avaratry ny nosy izay hatrany satria dia mbola tsy maro toerana hatrany ny abagana ny atmosfera ny tapany iny ary torak'izay eo koa ny any amin'ny faritry melaka tongolava somary voakasika an'izay tandrivindraona izay indrindra ny tapakandro ariva moa zany saika mitoetra zay ny ambiny kosa dia manjaka hatrany aloha ny masoandro amin'ny ankapobeny raha ny maripana atao anatin'izay 3 andro izay misy fiakarana andrasana zany any amin'ny andron'ny talata ho any avoatany sy ny ilany antsinana nosy ny any andrefana dia mafana tanteraka hatrany ny andro amin'ny ankapobeny ny rahapiso ary vao maraina dia somary isy ny raona na sisy andraona tavela amin'ny faritry melaka sy ny ilany andrefana tongolava mety arahina tandrivindraona zay any amin'ny morontsiraky ny faritry Sofia mandraondraona kosa ny andro ho an'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara ny ambiny kosa dia ny masoandro no manjaka raha ny piso tolakandro dia mbola misy hatrany ny tandrivindraona araky ny efa natsidika teo aloha moa zany ho an'ny faritry Sofia iray manontolo voakasika ihany koa ny tapany avaratry ny faritry Betsiboka sy ny faritry Goeny miaina an'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Tsinanana ary mety mahazo an'izay ihany koa raha ny any amin'ny distrikany Ankazoabo any zany indrindrindrindra amin'ireo faritra avo moa zany tena mety tefany zay tandrivindraona izay mandraona mety arahina tandrivindraona ihany koa ny faritry Melaky torak'izay ny ilany rehefa ny faritry Vakinankaratra iny ny ambiny dia maina tanteraka ny andro na dia somary ololovan-draona ihany ho an'ny faritra Analamanga zany ny maripana vinavina ho an'izay androny alatsinainy izay hatrany na ny rahapiso moa zany dia eo amin'ny 4 eo any avoatany 7 ka hatramin'ny 8 kosa ho an'ny ilany atsinanana ny any amin'ny tendrony avaratra no mety mbola eo amin'ny 9 ny faritry Sava ho an'ny ilany andrefana kosa 13 ka hatramin'ny 13 ny morontsiraka atsimo andrefana fa miakatra hatrany amin'ny 13 kosa zay ho an'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara iny ho an'ny androny talata dia mbola misy hatrany aloha ny tandrivindraona ho an-tapakandro ariva amin'ny tapany avaratry Madagasikara Sofia ny faritry Tiana ary ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana miaina an'izay misy ihany koa zay ho an'ny faritry Melaky ny faritry Tongolava ny ilany andrefany faritry Vakinankaratra mandraondraona kosa ny andro any Analamanga sy ny any Monomania mahatsatra ambony ary ny ambiny dia ny masoandro no manjaka zany raha ny maripana vinavina amin'izay androny talata izay miakatra hatrany amin'ny 17 raha ny tombatombana ho an'ny faritry Vakinankaratra sy mahatsatra ambony eo amin'ny kosa ho an'ny faritra Analamanga ary ny any amin'ny morontsiraka Atsinanana dia tafiakatra hatrany amin'ny 20 degré Celsius ny any amin'ny ilany andrefana kosa raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny morontsiraka atsimo andrefana ary mitovitovy amin'izay ihany koa ny any amin'ny tapany avaratra andrefany nosy manodidina ny 4 amin'ny 30 degré Celsius eo ny maripana vinavina amin'izay talata izay amaranantsika azy ny androny alarobia mety misy ny zavona vao maraina ho an'ny avoatany fa ny tandrivindraona dia mipetraka hatrany ho an'ny faritry Melaky iny zany indrindra ny tapakandro ariva ny tolakandro kosa ho an'ny avoatany zay dia somary mandraondraona hatrany ho an'ny faritry Sofia kosa dia misy hatrany ny raona zany ho an'izay androny alarobia izay ny maripana vinavina aloha zany amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 19 mety izy fitinana kely zany ho an'ny avoatany ny morontsiraka Atsinanana nosy ihany koa torak'izay midina kely 20 sy 20 degré Celsius fa ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 4 degré Celsius eo hatrany zany hoe mbola mijanona mafana tanteraka ny andro raha ny any andrefany Madagasikara izay nazana zany ny ho an'ny avoatany sy ny Atsinanana ihany koa dia misy fiakarana ny maripana zany amin'ny ankapobeny manomboka izao izay ny météo-tsika tamin'ny tia raha pisinay fanamanaraka